zay ny amin'iny fa nanome ny fijery mikasika ny sihatry ny fampianarana ambony professeur Rahery Mandimby Marson, doyen ny faculté des sciences amin'ny université Antananarivo. Maro ireo ezaka sy dravitrasa napetraka ahafahan'ny mpianatra avoaka ny université tsy hitsanga menatra manoloana ny firenenkafa hoy izy. Nanome ny heviny mikasika izay tompona andraikitra ambony sahana ny sihatry ny fampianarana ambony ihany koa ity tompona andraiky ny faculté des sciences ity. Tenanay zany dia isan'ny mikarakara hatrany amin'ny ambaratonga ambany indrindra ka tonga ty amin'ny ambaratonga ambony ny fanatsarana ny fanabeazana ny tanora malagasy tonga ny tompona andraikitra any amin'ny firenentsika malagasy. Ny zavatra azo tenenina dia zao: raha ireo mpanabe hatrany ambany ka tonga hatry ambony aty dia manao ny ainy tsy ho zavatra mba hananatsika tanora malagasy tompona andraikitra tia tanindrazana. Ny zavatra somary tsy maintsy tandrematsika tsara amin'ny fanabeazana io dia ny mba hahatonga indrindra ny zaza taizany hatrany ambany ka tonga ty ambony tena tompona andraikitra ho ty firenena. Ary zay ny mahatonga nay aty amin'ny ambaratonga ambony nametraka amin'laoniny ny atao hoe amin'ny teny baika éthique et déontologie, satria ny ankizy avoakanay aty amin'ny ambaratonga ambony aty dia ho cadre de l'état daholo izy rehetrarehetra ka mba ahatonga azy ireo ho tompona andraikitra indrindra dia zay miezaka ataonay amin'izao fotoana izao. Ary dia nanampy anay amin'ny heriny manontolo tamin'izany ny ministera ny asaina ny fampianarana ambaratonga amboniny sy ny fikarohana siantifika. Ary dia lazaina aminareo fa amin'izao fotoana izao dia efa tafiditra ao amin'ny fanatontoloana ny fampianarana ambaratonga ambony, satria dia efa nanao ny basculement total amin'ny système LND, zay atao faculté des sciences moa dia nanaraka tsaka sy andavany